Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin'ity andro ity inshallah dia hiainga amin'ny alalan'ny tantara ny fampatsiavantsika androany. Tantara European Islam fa indray andro Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu nandeha namangy fasana niaraka tamin'ireo mpino Islamo zay niara-niaina tamin'izay fotoana zay. Rehefa tonga teny ampasana izy dia niarahaba anireo olona izay milevona ao anatin'izany fasana izany. Satria fantatra amin'ny famifinoana Islamo, rehefa tonga eo ampasana ianao hamangy an'izany fasana zany dia fiarabana ho an'ireo izay milevona ao anatin'ny fasana izany. Rehefa tapitra ny fiarabany dia niteny izy nitodika tamin'ireo maty izay nilevona tao ampasana ka niteny taminy manao hoe atukhbiruna khabara indakum thumma nukhbirukum khabara indana. Lazainareo amiko inona ny vaovao izay misy ianareo ato ampasana, dia rehefa avy eo lazaiko aminareo inona no vaovao misy ety ambony tany. Afaka fotoana fohy mazava ho azy fa ny maty dia tsy hiteny ary tsy hamaly azy, dia niteny Ali ibn Abi Talib manao hoe amma khabaru indana, fa ny vaovao ety aminay kosa sy malaza anna al-amwala qad iktosimat, ny fananana sy ny harena rehetra navelanareo taorian'ny fahafatesanareo dia efa tapitra no zarazarain'ireo mpandova. Wa anna an-nisaa qad tazawwajna, ary ireo vady andefimandry izay navelanareo tetỳ ambony tany efa nanambady olo-kafa ihany koa. Wa anna al-masakina qad zakanaha qauman ghayrakum, ary ilay toeram-ponenina mahafinaritra, trano joalajoala lehibe natsanganareo dia efa olo-kafa sy mpandova no mipetraka ao amin'izany. Rehefa avy eo Ali ibn Abi Talib, rehefa avy niteny an'izany teniny izany, dia nitodika izy tamin'ireo mpino Islam izay niara-namangy fasana taminy ary niteny manao hoe law istata'u an yujibu alaina laqalu, raha nahavita namaly antsika izy ireo amin'ny toerana izay misy azy ireo, dia niteny izy ireo hoe lam nara zadan khairan min at-taqwa, zahay dia tsy nahita vatsy tsara indrindra entinay mihoana amin'ny Allah sy mipetraka amin'ity toerana izay misy anay ity mihoatra ny fahatahorana ny Allah. Thumma qara'a qawlahu ta'ala, rehefa avy eo izy dia namaky ilay ndihan-teny masina ny Allah ao anatin'ny Qur'an, ny teny manao hoe watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa, ary mivatsia ianareo fa ny vatsy tsara indrindra dia ny fahatahorana ny Allah. Izany tantara izany dia misy lesona lehibe eo amin'ny fiainantsika, satria Allah subhanahu wa ta'ala efa niteny ao anatin'ny Qur'an faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun, tantarao ireo tantara ry Muhammad mba ahafahan'ireo vahoakareo maka lesona sy andefa fisainana lavitra. Ka tantara tsy natao hoe tantaraina ho angano sy fahafinaretana iainana eto ambony tany, fa ny tantara dia lesona lehibe eo amin'ny fiainantsika. Ndaontsika hiara hijery ilay tenin'ny Ali ibn Abi Talib, niteny izy amin'ny teniny voalohany amin'ireo maty. Fantantsika fa izany afatra zany tsy miantefa amin'ireo maty, fa tiany ampitaina amin'ireo mpino Islam izay niara-niaina taminy sy izay niara-namangy fasana taminy, ary mbola lesona ho antsika velona miaina ankehitriny. Niteny izy tamin'ny voalohany hoe anna al-amwala qad iktosimat, vao maty ianareo dia efa tapitra voazarazara n'ireo mpandova ny fanananareo. Anatra ho antsika, indraindray atsika eto ambony tany sy miaina eto efa tsy mahatadidy intsony ny adidintsika manoloana ny Allah noho ny fitiavantsika ny vola aman-karena.
Mifomaraina be atsika tsy mieritreritra ny andeha nanompo any Allah fa mieritreritra ny andeha angoro-karena. Ary tsy mieritreritra ihany koa tsika amin'ny fotoana izay hanaovantsika sy hitadiavantsika an'izany vola man-karena zany, tsy mieritreritra intsony hoe halala ve izany vola izany sa haram ny fahazoantsika azy. Manao ny hetsika rehetra tsika, manao ezaka rehetra tsika azahoantsika zany vola izany, ary mahavita mifamono mihitsy ary mifamosavy mihitsy, ary tsy vitan'izany fa misy ny misabotage, misy ny manao zavatra izay tsy nieritreretin'ny olon-kafa mihitsy mba ahafahany mahazo vola kely entiny miaina eto ambony tany. Nefa ny tadidio tsara, raha vao maty fotsiny ianao, ireo harena rehetra izay nangononao teto ambony tany amina miliara io, vao maty fotsiny ianao dia efa tapitra zarazarainy ireo mpandova izany harena izany. Ary misy fotoana aza mbola tsy voalevina akory ianao dia efa miady ireo mpandova amin'ny harena izay navelanao. Ny mampalahelo anefa dia ianao izay nangoro-karena izany, ianao ilay nitady an'ilay harena no anontaniany Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny andro farany amin'ireo harena izay igalabonan'ireo havanao sy ireo zanakao mandova azy. Ianao no anontaniana, izy ireo no migalabona amin'ny harena izay nangononao. Anao no anontaniana tamin'ny fomba nazahoanao azy. Anao ihany koa no anontaniana tamin'ny hetsika rehetra izay nataonao ka nahazoanao ariary sy ariary tamin'izany harena izay azonao izany. Ka lesona amin'izany, tsy hoe fady amintsika ny mitady harena, tsy hoe fady amintsika ny mangoro-karena, fa rehefa mangoro-karena ianao dia tadidio tsara ripiny Islam fa misy adidy masina takiny Allah amin'izany harena izay nangononao izany. Misy ny zaka, ary tokony hamoaka sadaka tsika ary hanampy an'ireo namana izay sahirana eto ambony tany. Ary tadidio ihany koa fa ny fitiavan-karena teneniny Ibn Taymiyya rahimahullah no loharan'ny haratsiana rehetra eto ambony tany, ka mila mitandrina antsika amin'izany fitiavan-karena izany. Aoka tsika ity azy eo am-pelatanantsika fa tsy hankatia izany harena izany ato am-pontsika fa lasa handevoziny izany harena izany isika. Ny tenin'ny Ali ibn Abi Talib faharoa dia ireo vehivavy vady andefimandrintsika dia efa tapitra nanambady ihany koa. Indraindray ihany koa ireo vehivavy izay vady andefimandrintsika ireo no manakana antsika tsy hanao asa soa sy fanompoana noho ny fitiavantsika azy ireo, ary indraindray noho ny fahatahorantsika azy ireo mihitsy. Hany ka lasa manakana anao hanao asa soa sy hanampy ny olona, manakana anao hanao ireo karazana sadaka maro samihafa, nefa ny tadidio, vao maty fotsiny ianao miandry eo amin'ny 410 andro, efa mandeha manambady olon-kafa izy ireo, ary tsy vitan'izany fa ilay vadiny farany teto ambony tany no vadiny any amin'ny paradisa. Noho izany, tiavo ny vadinao, saingy rehefa manakana anao amin'ny fanompoana ny Allah, amin'ny fanaovana ny asa soa, dia mila mitsangana ianao maka ny andraikitra fa tsy tokony hangina fotsiny manoloana an'izany toe-javatra izany. Ary ny fahatelo dia teneniny Ali ibn Abi Talib, ilay trano lehibe mijoalajoala natorintsika teto ambony tany dia efa olon-kafa no mipetraka ao. Mazava ho azy, rehefa mipetraka eto ambony tany antsika, rehefa miaina eto ambony tany antsika, dia zavatra tonga voalohany ao anatin'ny lohantsika dia ny fananganana trano tsara mba ahafahantsika miaina eto ambony tany ary holovany ireo zanaka na ireo taranaka faramandimby. Saingy rehefa nanangona sy nanangana an'izany trano mijoalajoala lehibe izany na eto ambony tany, dia azadiny ihany koa raha lasa nabavy anatin'ny finoana Islam no miomana amin'ny fananganana an'izany fasana izay ilevenanao sy itoeranao amin'ny fotoana maro
mandritra n'izany fiandrasana ny fitsanganana amin'ny maty izany. Aoka azavainao dinyzao ny fasana izay mety ho levenanao. Amin'ny fomba ahoana no hanazavana azy? Amin'ny alalan'ny boky masina Al-Qur'an Karim sy ny famakianao azy, amin'ny alalan'ny soala, amin'ny alalan'ny famoahana soadaka sy fanampinao ny hafa, amin'ny alalan'ny asa soa maro samihafa, ireny no hiaro anao ao anatin'izany fasana izany sy ampazava ny fiainanao ao anatin'izany fasana izany ka aza dinoana izany. Dia rehefa avy eo niteny Ali ibn Abi Talib niodina sy nijery ireo mpanaradiany dia niteny izy manao hoe: raha ohatra ka afaka namaly ireo nilevina tao anatin'izany fasana izany, dia niteny hoe: tsy nahita vatsy zahay tsara indrindra eto ambony tany mihoatra ny fahatahorana ny Allah. Izany hoe ireo milevina ao anatin'izany fasana izany tadidio tsara efa tsy afaka manao ninina intsony, fa antsika mbola velona ankehitriny dia mbola nomeny Allah an'izany fahavelomana zany, mbola afaka mitondra ilay vatsy lehibe, mbola afaka maka n'izany fahatahorana ny Allah entintsika iona aminy amin'ny andro farany. Namaky Ali ibn Abi Talib ilay andia teny masina hoe: watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa, ary mivatsia ianareo fa ny vatsy tsara indrindra dia fatahorana ny Allah. Izany hoe rehefa tsika andeha hody any amin'ny Allah, satria izy io voyage handeha hiverenana any amin'ny Allah, ny olona manao voyage na eto an-tany na hiverina any amin'ny Allah dia tsy maintsy mivatsy. Eto ambony tany ianao manamboatra ny valizinao sy ny enta-kelinao makany amin'ny toerana anankiray, fa rehefa hiverina any amin'ny Allah tsy ilaina zany valizy sy ny zavatra maro no maninao zany, fa ny fahatahorana ny Allah sy ireo asa soa maro samihafa no vatsy lehibe entinao mihoana ny Allah. Ka sambatra izay ny vatsy mitondra vatsy fahatahorana ny Allah. Mangataka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala tsika rehetra mba samy ahitsy amin'ny fiainantsika eto ambony tany ary maty ao anatin'ny fahatsarana, ary insha Allah samy hitondra vatsy ny fahatahorana ny Allah amin'izany andro farany izany. Saingy tadidio tsy ho azonao moramora izany raha tsy miezaka anao eto ambony tany. Ilainy tompo Allah ny fiezahanao, fa ny olona miezaka dia ho ampiny Allah subhanahu wa ta'ala. Ka miezahanao ary ampanarao doa izany ezakanao zany, fa insha Allah ho velona anao sy ho hitondra an'izany vatsy lehibe izany eo anatrehan'ny Allah dia ny fatahorana azy. Zay no fampatsahivantsika tamin'ity androany ity. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.